Nanao Andriamanitra dia tsy mba tanteraka izahay. Nanao izay tsy araka ny sitraponao, ka izany no angatanay famelan-keloka. Dia diovy amin'ny ranao soa izay mba hadio anatrehanao, mba hitanay ny tavanao indray Andriamanitra. Fa ianao ilay tianay dia hampianatra anay indray androany, indrindra ny ara-tsaina Tompo. Dia mangataka ny fahafenoan'ny fanahinao masina ho an'ny mpanomponao izay hampianatra anay, ary indrindra ho anay izay handray izany koa, mba handray lesona izay ka hanova amin'ny fiainanay Tompo. Dia raha mbola misy ny namana izay tokony ho tonga amin'izao fotoana izao dia ianao hanafaingana ny diany Tompo. Dia hatreo feno hoe Tompo izao fotoana izao ka arovo izahay, arovo ny fitaovana rehetra izay ampiasaina mba homby tsara. Dia amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen. Mandroso ary ianao dokotera Entso. Dia miko azy avy hatrany ny fitenena. Ye, mankasitraka na amin'ny fitenena dokotera. Miankina amin'ny fiarabanantsika rehetra. Dia fifaliana ho an'ny tenanay rehefa malala mitondra izay kely mba fantatra aty amin'ny isika mpiombo-pinoana. Dia ny faniriana dia hitondra soa, hitondra tombony ho antsika, tsy ho fotoana vehiny ny zavatra alentsika androany. Mahakasika ny hoe famonoan-tena sy ny fahanketrahana ara-tsaina. Raha mety aminareo dia mandrosoa aty alohaloha, fa amin'izay mba betsabetsaka isika dia mba ohatry ny hoe aty alohaloha raha mety. Izaho tsy hitan'ity fampitana avy any alavitra ity isika, izay raha ohatra hoe izao ihany efa mampilamina antsika tsy mampanino. Dia ho atomboka izy ity. Malaza tato ato hoe mahakasika ny famonoan-tena sy ny fahanketrahana ara-tsaina. Raha tsy voahainga antsika nijery dia eny amin'ny tambazotra sosialy betsaka ny zavatra mitranga, fa tsara tsika kristiana mahafantatra inona tokotra ny zavatra misy, inona ny zavatra hoe hitenenana hoe fahanketrahana ara-tsaina ilay izy. Rehefa izaho izy natao hoe aretina, rehefa izaho izy hoe normal, dia amin'izao iray volan'ny teny malagasy izao dia nanao ezaka kely ny tenanay hoe mba ho atao amin'ny teny malagasy ilay zavatra. Dia mangataka anareo koa raha mametraka fanontaniana mba atao amin'ny teny malagasy. Mankasitraka tompoko. Indro ny hitondrantsika an'ity hoe ity ny FDB, hoe mety hotratra an'izany ve isika kristiana. Izay ny FDB hitondrantsika anazy. Hovalintsika amin'ny alalan'ny famelabelarana fohifohy. Ny antony famelabelarana tsy hoe izany no handeha hampiofana anareo tonga psychiatre daholo nareo rehetrarehetra, fa farafaratsiny mazava ny heritreritra any an-tsaintsika. Mba hialantsika amin'ny hoe fanjavozavon'ny resaka. Dia raha misy fanontaniana nareo dia misy fotoana ho an'ny fanontaniana. Dia antenaina mba hisy fanontaniana. Tindry-javatra ho arahantsika mba ahafahantsika tonga any amin'ny mamaly ny fanontaniana eny mety hotratra an'izany ve isika menakavy. Hoe inona ny antony mahatonga ny fahanketrahana ara-tsaina. Izay mino fa haitsika raha atao hoe depression ilay izy dia haitsika. Fa ezahana natao amin'ny teny gasy. Dia fahanketrahana ara-tsaina. Dia inona ireo famantarana ho an'ny zaza, ho antsika olon-dehibe. Ary inona ny tokony hatao raha ohatra ka misy amin'izay. Raha ohatra amintsika kristiana dia hoe faranantsika ilay izy alohan'ny hidirantsika any amin'ny ady-hevitra tsotsotra. Mety? Nao andeha. Voalohany, alohan'ny hiresahana ilay izy aloha dia tsara fantarina hoe rehefa inona izany ilay atao hoe fahasalamana ara-tsaina. Ny fahasalamana ara-tsaina dia toe-pahasalamana. Raha adika amin'ny teny tsotra atao hoe toe-batana anankiray. Ahafahan'ny olona mifehy ny fihetseham-po. Izay. Dia ahafahana ihany koa mampivelatra ny fahaiza-manao sy ny talenta. Hoe mahay mihira ianareo ohatra. Dia ahafahanareo mampivelatra izay talenta fahaizanareo mihira izay. Ahafahanareo ny fahaiza-manao ohatra hoe zapitsabo. Dia ahafahako mampiatra an'izay hoe fahaiza-manao ako mampitsabo izay. Izay toe-pahasalamana anankiray izay zany ahafahana mifehy ny fihetseham-po. Raha tezitra tonga dia atotako ity micro ity ohatra. Dia ahafahako mifehy an'izay zany ilay toe-pahasalamana. Raha ohatra zany ilay izy ka tsy izay dia mety misy olana ilay toe-pahasalamana. Ahafahana ihany koa miatrika ny olana voajanaharin'ny fiainana. Ohatra hoe ianareo isika mety harary, mety hahantra. Dia afaka miatrika an'izay fotoana izay tsika hoe tsy manam-bola izany tsika ohatra.
dia afaka miatrika ohatra ny ahoana ny fomba atao mba hitadiavana an'ilay vola. Fa raha vao tsy izay ny zavatra mitranga dia olana ilay izy. Ahafahana ihany koa miasa ampahombiazana, ohatra hoe rehefa miasa nareo dia mampidi-bola, fa tsy hoe miasa fotsiny fa sady tsy mampidi-bola tsy maninona ilay izy. Izay zavatra izay zany tena. Ary indrindra dia ahafahana miaraka miaina amin'ny manodidina amin'ny hafa. Zany hoe mila mahay miaina raha vao tsy mety zany ilay fiarahamonina manodidina, miteraka fikorontanana ilay izy na ho anao na ho an'ny manodidina, dia tsy fahasalamana zany ilay izy amin'izay. Zany hoe tsika zany mety alahelo fa afaka miasa, mety hoe ho kivy fa afaka miasa, mety hoe ho tezitra fa tsy manan-korontana ilay manodidina. Zany hoe izay zavatra izay zany dia ara-dalàna. Fa raha vao misy fiantraikany amin'ireo singa maromaro ireo ilay izy dia aretina. Zay zany zavatra tsara ho fantatra aloha voalohany mba hampazava antsika rehetrarehetra. Indraindray atao hoe dépression. Ny dépression dia aretina aloha voalohany indrindra mahakasika ny saina. Ohatra ny hoe marary ny andoha, fa izy indray aretina mahakasika ny saina. Areti-tsaina zany mba tsy hampavesatra anazy fotsiny dia natao mahakasika ny saina, fa raha adika amin'ny teny malalaka dia hoe areti-tsaina ilay izy. Zay dia mitranga amin'ny alalan'ny hoe alahelo na tsy fahatsapana fifaliana. Ohatra hoe ianareo choral dia tsy mahatsapa fifaliana nareo en tant que choral. Zay rehefa malahelo zany dia mihira fotsiny nareo etsy ambony etsy ohatra, fa tsy mahatsapa fifaliana ilay izy. Dia izay zavatra izay. Nefa ilay choral teo aloha miteraka fifaliana ho anareo. Dia ao anatin'izay zany ao anatiny hoe midirana amin'ny dépression zany ilay izy amin'izay fotoan'izay. Dia ihany koa maharitra mihoatra ny 10 andro ilay alahelo. Zany hoe raha androany zany ohatra nareo hoe bety dia nalahelo, dia raha pitsonareo verina amin'ny état fihetseham-ponareo ara-dalàna dia tsy dépression zany izay zavatra izay. Fa raha tsy mihoatra ny 10 andro zany ilay izy dia tsy olana. Zay ny ankoatran'izay misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro, asa, fianarana, fifandraisana amin'ny manodidina. Zany hoe ilay fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro izany hoe ilay ohatra hoe za tamin'ny ohatra hoe ataontsika hoe 2 semaines lasa zay mety hoe nalahelo, fa talohan'izay mahavita miasa miakatra any amin'ny hôpitaly isan'andro manao garde sy ny sisa, fa natao anatin'izay roa herinandro nalahelo izay dia lasa tsy nivoaka ny trano, tsy nitsabo, tsy nandray olona sy ohatr'izay. Zay zany izy ilay fiantraikany. Fa raha malahelo nareo raha fankapitso amin'ny aorianan'izay fa mahavita miasa ary mbola mampidi-bola, mahavita mifandray amin'ny manodidina sy ohatr'izay, dia tsy dépression izay zavatra izay, fa fihetseham-po normal ao. Zay dia zay zany mila fantaritsika aloha ilay izy. Fa maninona moa ity zavatra ity noresahana? Maninona noresahana ny dépression hoe lasa safidiana ho resahana? Satria dia mahakasika ny olon-drehetra ny dépression, na zaza, na tanora, na zokiolona dia tratra ny dépression daholo. Ny olon-drehetra zany dia voatratra. Dia ny OMS namoaka isa tamin'ny 2019 hoe io 2.3 tapitrisa ny olona nanao dépression tamin'izay andro izay, tamin'izay taona izay, tamin'ny 2019 chiffre iny natao. Dia ny antony iresahana anazy satria rehefa tsy voatsabo na tsy voakarakara ny dépression dia mitarika makany amin'ny famonoan-tena. Zany hoe ny famonoan-tena zany eto amin'ity zavatra ity tsy hoe fananian'ilay olombelona izy nandeha namono-tena, fa mba hahafahany miala ao anatin'ilay fijaliana iainana. Dia izay no antony hoe izay sisa vahaolana farany hitan'ilay olona dia lasa izy mandeha mamono-tena, fa tsy fananiana ilay izy. Mba hahafahana milibere, hahafahana manala an'ilay vesatra iainana eo anatin'ny saina. Dia izay no mahatonga an'ilay izy. Zay ao daholo nareo. Ohatran'ny mangingina nareo zay. Antenaina fa hitondra tombony ho anareo fa tsy ho very fotoana nareo mankaty. Rehefa avy eo misy discussion be da be. Fa maninona no mitranga ny dépression? Amin'ny maharetina anazy dia misy zany ny fikorontanana ao anatin'izy. Aretina, misy fikorontanana amin'ny vatana.
dia ireo atao hoe tsirim-panentana ny anatin'ny vatana. Misy ny sérotonine, noradrénaline ary ny dopamine. Izy ireo dia misehatra kokoa anatin'ny hoe fahafaham-po sy ny heritsika hiatrehana amin'ny andavanandro ary ny torimaso sy ny fisakafoanana. Dia rehefa mikorontana zany ireo zavatra eo anatin'ny vatana dia mitranga tsikelikely. Matetika ny olona rehefa manao dépression dia sady tsy matory na lasa be torimaso na sady tsy misakafo no sady reraka foana. Vao maraina ny andro dia efa reraka izy, dia tranga anankiray zay. Zany tsy anontanitsika hoe fa nanino ireo mikorontana, fa tsy eto tsika mamaly an'izay hoe fa manino ireo mikorontana, fa rehefa tranga ny dépression dia misy ny fikorontanan'ireo. Dia ankoatran'ireo misy zany fikorontanana amin'ny anatin'ny vatana. Dia misy ihany koa ny singa ara psychologique. Ny indrindrindra ny dona ny ainan'ny olona anankiray ara-batana na ara-tsaina. Ohatra hoe ny zazakely vao olana, voasy ara-dalàna izy manome mampitranga dépression ao aorianan'izay, izay dona zay. Indrindrindrindra raha ohatra hoe tamin'ny fahazazana nitranga ilay dona, satria ao anatin'izay fahazazana zay hatrany am-boaka ka hatreo amin'ny 15 taona no mamorona ilay antsoina hoe personnalité ny vatana. Zany hoe raha misy zavatra zany nikorontana tao anatin'izay zavatra zay dia misy lasany amin'ilay hoe personnalité pathologique ilay vatana, ilay personnalité an'ilay olona, dia lasa mora hitrangana aretina mahakasika ny saina izay olona izay. Zay zany ny zavatra tsara ho fantatra. Ary indrindrindrindra dia miankina amin'ny fiarahamonina, miankina amin'ny fiainana iainantsika andavanandro. Ohatra nareo hoe mpiasa fa tsy maintsy teren'ny patron hoe tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao, tsy maintsy manao an'izao. Zany hoe misy an'izay pression zay ohatra, anisan'izao zay. Fa ny tsy azo adiny dia ny hoe raha ohatra hoe nianatra dia tsy mahomby, zany hoe ny tsy fahafahana zany dia anisan'ny singa mety hitondra an'izay hoe fikorontanana, ny hoe fahaketrahana ara-tsaina zay. Mifampiankina ireo zavatra anankitelo ireo, fa tsy hoe ny ray fotsiny dia tonga dia mahatonga an'ilay izy, fa mifampiankina ilay izy. Raha raisitsika zao hoe zazakely, alors tsy raisitsika ilay vahaolana fa ilay ohatra hoe nabandone nisaraka ny dadany sy mamany tamin'ny mbola kely, dia avy eo nanambady ohatra ny dadany, dia izy mipetraka tamin'ny mamakeliny zany, dia avy eo mety hoe violente, nisy hoe herisetra ara-batana sy ara-tsaina, dia avy eo tsy afaka fanadinana izy. Dia ara-dalàna zany izay zavatra hoe mitranga ny dépression aorianan'izay. Ireo zavatra io zany tsy hoe zavatra ray dia tonga dia mahatonga an'ilay izy, fa fitambaran'ireo zavatra anankitelo ireo. Misy ny fikorontanana ao anatin'ny vatana, ary misy ny dona ara-psychologique, ary misy ihany koa ny miankina eo anivon'ny hoe fiarahamonina. Ny fiarahamonina anankiray zany dia mandray anjara lehibe ao anatin'ny fiarovana na fanomezana fikorontanana ara-tsaina anankiray. Mbola ao ndao tohizana maika anontany nareo, inona ireo famantarana mety hitranga? Ny famantarana matetika rehefa mitranga dia ny alahelo, malahelo foana. Io ilay tenena hoe malahelo maharitra na tsy mahatsapa fifaliana. Malahelo zany ianareo raha ohatra nareo androany malahelo satria bedy, dia raha pitsonareo mbola malahelo. Raha afaka pitsonareo efa afaka miresaka amin'ilay olona bedy tsy nalahelo intsony. Tsy izay ilay alahelo resahana eto, fa ilay alahelo resahana eto alahelo maharitra 15 andro ao dia na tsy fahafahana. Ohatra hoe mandeha mankaty am-piangonana, mahafinaritra anareo isan-kalahady na ohatra hoe isaka misy fampianarana ohatran'izao, fa tsy mahatsapa fifaliana nareo, fa mety tonga eo ihany na mety hoe tsy tonga intsony. Izay ilay tsy fahatsapana fifaliana amin'ny asa atao andavanandro zany ilay izy, amin'ny zavatra fanao miteraka fifaliana. Izay ilay tsy fahatsapana fifaliana hitondrana azy. Dia mandritra ny 2 herinandro dia ilay misy fiantraikany amin'ny fiainana andavanandro. Zany hoe ilay olona anankiray zany mety hoe lasa mihena ny fahafahany, mihena ny capacité professionnelle. Raha ohatra hoe miasa izy, lasa mety hoe tsy mahavita ny asany, tsy miassuré an'ilay zavatra ataony intsony, fa hita hoe misy zavatra mikorontana eny an-dalana eny. Zay zany aloha famantarana amin'ny hoe fihetsem-po. Dia ny ankoatran'ny fihetsem-po dia misy ny vatana.
reraka lava, ny olona reraka rava sady malahelo dia mety hoe dépression eo ambadika an'izay zavatra izay. Raha vao mifoha maraina nareo dia reraka dia aty amin'ny loha zay misy olana. Fa raha ohatra nareo ka hoe raha riva vao reraka dia any vatana zany misy olana. Zay zany zavatra tsara fantarina hoe vao mifoha maraina nareo dia reraka dia mieritreritra zany hoe any amin'ny saina zany mety mitranga ny olana fa tsy miseho fotsiny. Dia mikorontana ny torimaso. Matetika ny olona rehefa manao dépression dia amin'ny roa maraina na amin'ny ray maraina izy dia efa taitra. Dia tsy matovintsony izy aby aorianan'izay. Dia izay mahatonga hoe reraka indray izy rehefa mitranga ny fo amin'ny valo maraina na tokony hiditra amin'ny fito izy dia tsy maintsy mifoha dia reraka izy ao anatin'izay dia misy fiantraikany amin'ilay fiainana izy lasa tsy mahavita ny asany andavanandro izy. Na ihany koa tapatapaka, tsy fantatra hoe maninona fa ohatrany hoe tsy dia tena ilay torimaso mampatanjaka fa torimaso ambo superficiel. Izay zany ny torimaso mitranga dia mety hoe reraka na vao midona kely ohatra ny varavarana dia taitra izy amin'ny alina dia mifoha kely indray dia ela be vao mahita tory na ela be mihitsy vao matory. Raha ny tokony ho izy 10 minitra tsika rehefa mitady torimaso ambony fandriana dia matory. Fa raha vao mihoatra ny 10 minitra dia misy zavatra izay eo mikorontana dia mila jerentsika eo anatin'izay. Dia hoe mitombona mihena ny fisakafoanana. Ny mihena ny tena matetika lasa tsy misakafo intsony ny olona rehefa dépression, tsy mahatsapa noana, tsy mahatsapa hoe aika izy tia hamburger tamin'ny voalohany dia aveo izy tsy nihinana intsony. Izay zavatra zany anisany hoe mamperitreritra antsika hoe misy zavatra ao matoa izay na mety mitombona mihena ny lanja. Rehefa tsy mihinana dia mihena, rehefa mery mihinana loatra dia mitombo. Fa ara-batana amin'ny fihetseham-po ary ny amin'ny saina dia tsy mahavita mifantoka. Ny ankizy matetika tsy tena mahavita mifantoka rehefa manao dépression. Dia mikorontana ny fitadidiana, lasa zavatra niresahana teo hoe misy fiantraikany amin'ny sainany ilay misy fitranga amin'ny fihetseham-po ilay izy fa tsy tadidinareo kay alahelo ilay tokony resahana. Dia mikorontana ny fitadidiana, lasa mora tezitra, tsintsinina dia lasa kizintina. Dia eto amin'izay tsika vao temonoka hoe lasa manamelo-tena ny olona anankiray. Raim-pianakaviana ohatra izy dia mampiseho an'ilay trangana dépression dia lasa manamelo-tena izy tena tsy mendrika ny raim-pianakaviana intsony fa tsy mahavita mamelona ny vady aman-janako dia aleoko maty sisa hozy izy. Zay mba ahafahany miala ao anatin'izay souffrance an'izay dia aleony maty. Dia misy ihany koa ny hoe tsy manantena ho sitrana. Mety mahafantatra indray izay marary fa tsy manantena ho sitrana, tsisy nina azo atao intsony aminazy fa efa miandry fahafatesana izy na tena hoe mieritreritra ny fahafatesana hoe ny maty sisany tsara mba ahafahany miala ao anatin'izay olana hatrehan'izay. Ho an'ny zaza manokana dia misy ny mety tsy izay mitranga, mety tsy alahelo ny zaza fa ilay fihetsika andavanandro ny mety mitranga matetika, lasa kizintina, mora zavatra tsisy dikany dia lasa mampatohana anazy. Na mihena zaza voalohany foana tany an-tsekoly, avy eo lasa faharoa, avy eo nihoatra ny fahafolo. Dia izay zavatra zany misy zavatra mila jerena ao anatin'izay. Na lasa tsy ohatra hoe zaza be resaka, lasa tsy tia miresaka amin'ny namana, na lasa aleony mitokatokana, na ihany koa hoe mitranga amin'ny alàna hoe marary an-doha. Raha olona zany marary an-doha lava izay tsy mbola nahitana hoe natao daholo ny rehetrarehetra fa tsy mbola nahitana fahasitrahana dia mieritreritsika hoe mety zavatra amin'ny saina kokoa angamba ilay izy. Fa alohan'ny hitenenana amin'ny saina dia mila jerena ihany fa sao dia voadona ny lohan'ilay zaza dia marary ny lohany. Fa ny alahelo na ny ankiviana dia indraindray ihany vao mitranga amin'ny zaza fa tsy mitranga amin'ny zaza matetika izay. Fa ny fahakizitinana na ilay aretin'an-doha no mitranga matetika. Tonga any amin'ny tokony atao sady tsika. Inona ny tokony atao? Raha isika kristianina ny tokony ataontsika voalohany dia mandray amin'ny fitiavana ny olona anankiray, mampiseho ny fanketrahana ara-tsaina dia mandray. Mba ahafahantsika miady amin'ny fanilikiliana dia tsika anisan'ny hoe manana tombony amin'ny hoe mifampivavaka dia azontsika atao tsara izany. Ao anaty baiboly be dia be ny olona nandalo dépression, ny olona nieritreritra ny hoe faty fa nisy asan'Andriamanitra tao anatin'izy mba ahafahany zareo ny ohatran'izay zavatra nitranga izay.
dia ihany koa ilay hoe fihainoana-pitiavana ity zany ny dika amin'ny hoe écoute empathika, zany hoe fahaiza mipetraka eo amin'ny toerany olona anankiray. Raha za ohatra hoe manao dépression za, dia le olona iresahako zany tokony manana an'izay fahatsapahana zay hoe ara-dalàna aloha le fihetseham-po le olona anankiray ary tokony hanao an'izay izy raha ny zavatra ny ainany. Ohatra maty daholo ny ray aman-dreniko sy ny mpiray-tam-po aminahy, ara-dalàna tsara mihitsy raha ho kivina malahelo, fa le olona iresahako an'izay satria efa le manodidina anazy zany efa tsy teo, dia tokony manana izay fahafahana izay mahatsapa hoe ara-dalàna le izy, dia manome lanja an'izay fihetseham-pony ny olona anankiray izay. Dia eo ihany koa ry mandefa misarika ny sainy marary hoe manatona ireo manam-pahaizana mahakasika ny hoe fitsaboana ny sainy, mba ahafahana mijery hoe inona ny tokony hatao ankoatra ny zavatra efa natao, satria ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahasoa ahatsara. Hofaranana ny teny, inona no azo ambara? Hovaliana ny fanontaniana napetraka tany amin'ny voalohany. Eny, mety ho voan'ny dépression, mety ho voan'ny fahaketrana ara-tsaina, na mety hamono teny isika tahaka ny Eli, tahaka ny Joba, tahaka ireo olona lehibe tao anatin'ny baiboly ireo rehefa nandalo fisedrana. Dia nangataka tamin'Andriamanitra zareo hoe mety hoe aminay kokoa ny maty noho ny velona. Dia isika ihany koa ara-dalàna isika manao an'izany dépression na mety manana eritreritra te hamono teny izany, satria aretina toy ny aretina rehetra ny dépression, mety mahavoany ny olona rehetrarehetra, fa azo tsaboina. Zany hoe dépression zany dia afaka sotranina. Dia na izany na tsy izany arany hoy ny tompo hoe aza matahotra ianao, fa momba anao aho izy ary aza miherikerika foana fa izao no Andriamanitra ao. Tompoko lahy sy tompoko vavy, dia nentina hanazava ny zavatra ao an'eritrerintsika ilay izy, hatreo no fanazavana fohifohy nentiko, fa tsy tapitra ilay fampianarana, fa miandry ny fandraisana anjara tsika mianakavy. Mankasitraka tompoko. Nahazo tsara ve antsika rehetra? Dia misokatra ny ady hevitra raha satria izy ity tena fananiana mihitsy ny ohatra izay dia afaka mifampiresaka tsara mihitsy ka rehetrarehetra. Dia raha misy fanontaniana na hoe misy partage ihany koa afaka atao dia afaka mandray anjara. Manangan-tanana fotsiny dia mitonga amin'ny micro. Faly miarabantsika rehetra. Ny ahy zany tena manitikitika dia izao, manana zanaka anankiray, telo ny zanako, fa manana zanaka anankiray tena tsy azoko mihitsy izay tena mahazo anazy. Nazara sarotra be aminahy no miresaka aminy, satria raha ohatra ka hoe zavatra eritreretiko ohatra hoe mahafaly izao ohatra ny zavatra resahako anazy, dia izy tsy manana fifaliana izany. Dia raha ohatra ka hoe misy hevitra tiako ampitaina aminazy, dia tsy mahafaly anazy, fa ohatrany hoe tsy fantatra hoe hitako izy hoe misy dépression, fa tsy azoko mihitsy, ary miezaka mihitsy manontany anazy sy miresaka aminazy, fa tsy haiko mihitsy izay fomba hitenenana anazy. Dia raha ohatra ka hoe misy zavatra tiako tenenina anazy, dia fidividiko be ny teny ho tenenina anazy, satria sao mahatezitra azy, dia tsy haiko hoe inona ny ataoko aminy sa ahoana zany ny amin'izay zanako izay. Izay aloha fanontaniana reny fa aloha ny tambatambatra roa sy telo. Mbola misy manana ve? Misaotra tompoko.
Ny fanontaniana dia hoe misy olona anankiray zao efa tratrany depression dia efa mafimafy ny mahazo anazy. Ohatra izany hoe faly izy na misy zavatra mahatenena anazy dia stressé izy dia amin'iny vetivetika tonga dia mihenjana ny vatany, mihenjana ny tanany sy ny ilany manontolo dia amin'ny atoka. Dia ankoatran'izay marary izy, efa misy marary lasa malemy mihitsy izany. Dia fanontaniana tompoko hoe ahoana ny fomba fitsaboana, ny fanafody ampiasaina ve ampiarahana ve sa hoe ahoana ny fipetrak'izay zavatra izay. Dia ny faharoa misy tsy maintsy hoe ohatran'ny hoe Mona sy Marenina zao misy toerana efa hoe ao daholo ny tratran'ny olona azon'ilay sady Mona ny Marenina, dia misy toerana manokana fikarakarana anazy. Dia ny olona voan'ilay depression ve tompoko misy toerana hoe afaka hijerena anazy manoka satria mety tsy afaka mandeha izy, tena hoe sahirana amin'ny fihetsehana zany. Dia misy toerana ve andraisana anazy ireny manokana sa hoe ahoana ho an'ilay efa tena tratran'ny depression, efa tena ilay
le eto tsy hoe andehantsika zao atao fa anazava amintsika hoe zao le zavatra misy dia zao no tokony atao. Raha ohatra hoe fahitanao hoe olana le izy hatramin'izay efa nanandrana zavatra ianao fa tsy naomby dia tsara tsara afaka mangataka fanampiana amina mpitsabo. Ny mangataka fanampiana tsy hoe malemy fa anisan'ny hoe hery izay hoe efa tsy vita dia mangataka fanampiana. Dia farafaratsany mba nanandrana fa tsy nanandrana dia tonga dia nijanona fotsiny amin'izao. Zay. Dia ny hôpitaly public rehetrarehetra misy service de psychiatrie. Dia misy koa ny hôpitaly privé. Zay no tokony atao. Tsara kokoa mba ahafahana mijery hoe inona marina ilay zavatra mitranga satria ny fahalalanao mety hoe izay fa rehefa jerena ilay izy mety tsy ho izay eritreritra ho izay. Mba azo toka izany tsika hoe tsy maninona ilay zaza na maninona. Zay. Tamin'ilay fanontaniana tato hoe misy toerana manokana ve ny fanontaniana faharoa? Ny fanontaniana voalohany hoe dépression efa lasa lavitra dia hoe mitranga hoe mihintsitra ny vatana. Zay moa ilay izy. Amin'ny ankapobeny raha mandeha eny amin'ny fiarahamonina isika misy hoe spasmophilie eninareo eny foana. Amin'ny fahitany spasmophilie tsy ao anatina aretina. Fa ohatran'ny hoe anana mifangaro. Zany hoe voambolana ampiasaintsika eny amin'ny fiarahamonina zany ilay spasmophilie. Fa tsy aretina ao anatin'ny aretin'ny tsy aretina zany ilay izy. Tsy sokajina aretina. Raha mijery ny hoe ny aretina dia ny sokajian'ny OMS ao anatin'ilay antsoina hoe classification internationale des maladies. Fa ao anatin'io tsisy aretina. Izay tsy ao anatin'io zany dia tsy aretina. Dia tsisy spasmophilie ao anatin'ilay izy. Ny spasmophilie entina itenenan'ny olona itenenan'ny fiarahamonina hoe misy an'izay tranga izay. Raha izay tranga tenenao izay dia ohatrohatran'izay fa ambadiky ny misy ny atao hoe dépression masquée. Zany hoe masaka zany no hitantsika ety ivelany. Dia masaka zany izao ilay mihintsitra. Fa ambadik'izay mety hoe dépression ny ao ambadik'izay. Dia izay zavatra izay nefa tsara hoe efa jerena aloha ilay olona hoe ohatran'ny ahoana ilay olona dia jerena izy hoe ohatran'ny ahoana ny zavatra iainany. Izay vao fantatra hoe izao no tokony atao anazy. Fa ambadika ny zavatra iny mila jerena foana hoe inona mahazo an'ilay olona. Fa araka ilay niteneniko teo hoe ny fiarahamonina dia tsy voatery izay mety amintsika ny ataony. Fa isika ny miezaka mahazaka ny ataon'ny fiarahamonina. Ka raha tsy izay ilay hoe olana voajanahary ilay nitenenina tary. Ilay hoe olana voajanahary hoe ity miatrika ny olana andavanandro. Io hoe olana voajanahary. Ohatra hoe fiarahamonina zao tena masika fa voadona kely izy dia tonga dia mitenin-dratsy. Azonareo. Dia izay zany ilay hoe voajanahary ilay fiarahamonina izay. Dia tokony mahazaka an'izay ny olona anankiray. Fa matoa tsy mahazaka an'izay dia misy olana izy izay ao anatin'izay. Dia araka ilay niteneniko teo hoe eto zany tsy ataontsika hoe andeha itsika hoe teny hoe ho any izao fanafody izao. Fa anazavintsika hoe misy ilay dépression ohatr'izao fitrangany. Raha misy ilay izy ka mitranga amin'ny olona akaiky anao na aminao dia izao no tokony atao. Dia rehefa nataonao fa efa niaino ianao niresaka tamin'ilay olona ianao dia rehefa tsisy zavatra mitranga tsisy fiovana dia alefaso amin'ny olona tokony andefasana anazy. Ny dokotera zany na ny psychologue na psychiatre na dokotera fotsiny dia efa afaka mijery an'izany. Ny dépression dia tsisy toerana afaka hoe andraisana anazy manokana. Amin'ny hôpitaly public eto amintsika, ny hôpitaly mpanjakana eto amintsika dia tsy mipermettre tsy ahafahana mandray an'izany. Fa ohatran'ny hoe entina manao consultation ny olona rehetrarehetra. Dia hatreto ny famille no manao ny fomba rehetra hahatongavan'ny mararina any amin'ny hôpitaly na miresaka amin'ny dokotera mijery ny mararina any an-tranony. Fa amin'ny ankapobeny ny fianakaviana zany no manao izay tokony atao mba ahafahan'ilay olona tonga any amin'ny hôpitaly ho jerena hoe ohatran'ny ahoana ny andraisana tanana an'ilay olona. Fa tsy misy hoe toerana manokana hoe ary ananina fandraisana dépression fotsiny na hoe atsy ananina. Izay ilay fanontaniana. Tena tsy misy an'izay. Fa ny rehefa areti-tsaina moa zany dia ny service psychiatrie. Dia misy service psychiatrie daholo ny hôpitaly mpanjakana ao Analakely, any Ampefilotanana, eny Anjanamasina, dia eny amin'ny hôpitaly militaire. Fa afaka mijery dokotera daholo izany.
eny tompoko. Rehefa nanaraka tsara an'le fampianarana teo dia hita hoe ao anatin'ny dépression mihitsy le olona sady efa somary tafakatra ambonimbony dia fanontaniana tompoko hoe afaka manatona ve rehefa avy eo? Afaka manantona anahy? Natompona indraikitra Manantona antany tompoko. zany satria tena tsy fantatra hoe ahoana ny atao dia antany hoe ahoana ny anaovana anazy. Ay, le fanontaniana teo dokotera hoe afaka manantona anao ve hono izy? Zay le izy te. Ay, fa anamafy kely aho le zavatra nazavain'ny dokotera teo a. Miala tsiny aloha amin'ilay efa nanontany tato fa tonga dia ny anazy ny tadidiko. Dia nanazava dokotera teo hoe mety hoe spasmophilie. Spasmophilie henontsika mihitsy izany resaka izany. Efa nanazava an'izany ary antsika tato efa elaela. Tsy aretina io, sokajina aretina ohatran'ny hoe tension, diabète tsy izy fa ohatra hoe fisehoan-javatra. Ohatra hoe ilay etahan'ilay olona ny lasa spasmophilie izy. Dia io zany a, araka nazavain'ny dokotera teo hoe misy zavatra tranga miseho zany, maromaro zany no mahatonga an'ilay hoe spasmophilie. Dika spasme manko dia ohatran'ny hoe mihetsika, contraction ana muscle zany. Filia moa zany dia ohatran'ny hoe lasa tian'izay, ohatran'ny hoe izay ny fanazavana azy fa ny dikan'ilay izy ohatran'ny hoe lasa mikaikina zany ny nofinofo rehetra. Izay ny dikan'ilay spasmophilie. Dia inona ny antony? Ny antony zany no jerena hoe fa maninona ny ohatr'izay? Dia misy antony maromaro. Ny voalohany indrindra aloha dia resaka stress, dia efa lazaintsika hoe rarin-tsaina. Dia ny mahatonga ny rarin-tsaina nefa be da be, rara-batana, raharan-tsaina, raharam-panahy. Ohatra fotsiny hoe avy zanana tafahoatra, hoe tena miharitory foana ianao na tena reraka be amin'ny asa ianao a. Dia ohatra mifangaro ilay resaka dépression dokotera e. Satria ohatran'ny hoe reraka, ny olona zao raha ohatran'ny hoe milatsaka loatra ny calcium fa rehefa mifoha vao maraina izy dia tena vizaka be koa. Dia nefa rehefa vizaka amin'ny vatana mety misy fiantraikany any amin'ny saina izay. Dia mety misy koa ara fiantraikany any amin'ny fanahy. Raha resaka avy zanana tsotra izany. Dia raha ohatra koa nefa misy adi-tsaina be ohatran'ilay resana teo koa nisy adi-tsaina, tena tonga dia mihena ny herintsika. Dia mety ho tonga ohatran'ny hoe lasa mifampiankina zany ilay izy ilay dépression. Fa raha fahazahoko tsara teo a, tsy azo tonga dia lazaina hoe dépression ilay izy. Zay ve dokotera? Tsy azo tonga dia hoe ohatr'izay zany dia tonga dia hoe dépression.